tsotra ny zava-misy tamin'ny taona 2010 dia zay teo anivon'ny fikambana iraisam-pianobany asa dia nisariky ny sainy mpitondra teto Madagasikara mikasika ny hoe tatombodoza ny lavany malagasy satria misy ankizy mahatratra any amin'ny 20 000 enfants miasa eo amin'ny sehatry ny lavany eto Madagasikara. Ny firenena amerikana moa dia manafitra ny lavany avy aty Madagasikara eo amin'ny 5 isanjato ny lavany tsika eto Madagasikara dia alefatsika any amin'ny en Amerika. Ka ny zavatra misy zany dia zao raha tsy voava ny fampiasana ankizy eo amin'ny sehatry ny lavany dia tandembozo tokoa Madagasikara satria mety tsy vidy ny lavany malagasy tsony ny amerikana zany. Zay no nahatonga ny fikambana iraisam-pianobany asa niara niasa tamin'ny masoloin'ny amerikana eto Madagasikara sy fiadidinan'ny primature nidina tany faritra Sava satria faritra nisan'ny mamboly sy manondra ny lavany Sava eto Madagasikara dia nijery ahoana natsarana inona ny mesure tsy maintsy raisina aingana dia aingana mba ahafahantsika mitazo ny lavany malagasy mba tsy ho boycotté ny amerikana zany ny fidian'ny lavany avy aty Madagasikara. Zay no mahatonga anay mametraka ny hoe miada amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona dia misy fototra toekarenao ambadika resaka ohatra anatin'izany koa ny mikasika ny sehatry ny fizahantany. Ny fizahantany mamofady dia mahatonga io sehatry ny fizahantany io tadimoloza koa satria raha ohatra ka Madagasikara tafiditra ao anatin'ny liste des pays à tourisme sexuel dia misy manantena fa hoaitsika niady amin'izany satria tsy mahasoa ny Madagasikara zay satria BDB ny tour opérateur na BDB ny mpandraraha eo amin'ny lafin'ny sehatra ny fizahantany tsy afaka andefa touriste tsony aty Madagasikara. Za hoe zao fanaramaso amin'izay asa efa natomboka fanomboany ihany moa tany Sambava za hoe kosa fanaramaso mahitoizany le. Amin'izao fotoana zao misy komity paritra ana faritra Sava napetraka anaramaso ny nanaovana ny soni satria ny soni napetraka tany dia ny opérateur économique en filière vanille rehetrarehetra nanao soni code de conduite mba tena tsy hisy zaza tsony aso anatin'le filière. Ny filière fantatsika dia ana famokarana ny vanille dia ao anatin'ny préparation le vanille satria tsy maintsy andrahoana ny vanille dia ny fanamboarana azy azo alefa any ivelany. Ao anatin'izay filière rehetrarehetra zay dia ny opérateur économique tany Sava dia nanao signature code de conduite fa hiady anatin'izay dia misy komity paritra zao napetraka anaramaso ny fanatanterana an'izany. Ana volana avril na volana mai taona ho avy ivory indray io komity paritra io hijery fa tena ampiarina mihitsy ve ny code de conduite zay siniavina rehetrarehetra ny siniavin'ny fitondrana malagasy premier ministre no sini azy ny chef de région koa sini azy dia ny opérateur économique en faritra Sava nanao signature an'izay zay eo anivon'ny fikambana iraisam-pianobany asa dia nampanantena fa ao anatin'ny roa taona dia anao fanadiadina zay anao enquête zay amin'ny faritra Sava hijerena midina ve ny fampiasana ankizy satria fantatra zao 20 000 zao ny ankizy miasa midina le izy sa tena foana ve le izy sasana hatry ny vava niakitra indray ny fampiasana ny tany fampiasana ankizy amin'ny faritra Sava. Zay ny resaka eo amin'ny sehatra ny lavanila fa amin'ny sehatra hafa koa ohatra ny resaka minina zao be da be mihitsy ny ankizy miasa amin'ny sehatra anankiray io aiza ho aiza ny fijerenany zay sehatra zay. Efa nisy ny enquête marina tokoa mikasika an'izay nataonay tamin'ny faritra Ilaka kiny tamin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara koa natsapana fa BDB ny ankizy miasa amin'ny sehatra regny. Ny olana misy amin'izao fotoana zao dia ny firenena malagasy mihitsy dia mandalo fotoan-tsatro fantatsika zany indrindrindra eo amin'ny lafiny hoe fantrany ponina zany
ka matetika ny fantrano amin'ny kapobony dia endrika anankiray atsapahana fa tena sarotra be ny adina amin'ny hoe fampiasana ankizy fa efa misy ny ezaka antoana ny fikambanana raisam-pirenena miasa tamin'ny faritry lakaka iny mba ahafahan'ireo ankizy kely tena ankizy kely miditra any amin'ny galerie souterraine rehetrarehetra reny satria izy ireny no ankizy kely dia mora ny maka ny tany anambany any sy ny sisa dia tsy azo atao tsonony mampiasa reny ankizy reny fa ny tena maro no anatin'ilay izy koa dia tsy maintsy mijery atsika eo amin'ny hoe fialany ankizy mitsoaka andaharana any amin'ny sekoly satria valo amby roapolo sanjato ny ankizy malagasy amin'izao fotoana izao dia miasa daholo tambatra miasa daholo zany mahatratra mihoatra ny 2 millions ny ankizy miasa amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ao anatin'izany ao anatin'n'iny ka mbola misy ezaka satria misy ny plan national d'action eto Madagasikara natao hiadina amin'ny fampiasana ankizy ao anatin'izany koa ny ankizy izay mirenireny ampiasaina koa aty andrenivohitra ao anatin'izany ankizy izay miasa any amin'ny tontolo ambanivohitra ankoatran'izay hitantsika miasa amin'ny miny sy ny sisa ka ny fahatany azy dia ny fandraisana andraikitry ny rehetrarehetra fanjakana ny mpampiasa satria matoa reny miny reny mandeha satria misy mpividy izy reny ny vohitra azo ao anatiny ao dia misy mpampiasa zany mampiasa n'olona reny dia ny mpiasa ao anatin'izany koa ny fanentanana syndicat tena andreandraikitra amin'ny fijerena ifotony ny olana mikasika ny fampiasana ankizy ratsiratsy le izy satria hoe 2 millions isan'ny ny amerikana ny tena sarotany amin'io ahina ve ny azahoantsika sanction indrindra fa avy amin'ny amerikana izy anisan'ny mpampiasa vola be indrindra ao anatin'ny firenena mikambiny ia ny zavatra tena tsy maintsy tandremantsika eto Madagasikara dia ny fiantraikan'ny fampiasana ankizy zany eo amin'ny zavatra maromaro anisan'izany voalohany ny tontolo fandrarana eto Madagasikara na climat des affaires eto Madagasikara ny firenena anankiray izay manana ankizy miasa amin'ny sehatra na ara-toekarena dia mampitotongana ny climat des affaires zay satria tsy misy olona hitondra vola zay amin'ny secteur anankiray zay tena menacé le secteur satria raha ohatra zao aka ohatra fotsiny secteur minier izy atsika teo raha ohatra ka secteur minier ny olona hitondra vola amin'ny secteur minier kanefa fantatra fa mety tsy azo atao tsony ny miexporter ny vokatra avy amin'ny ressources minières zany dia ho sahirana ihany eto Madagasikara satria ohatra titsika taloha nisy fotoana ny crevette eto Madagasikara dia tsy azo nalefa naondrana tany ivelany intsony satria nisy ny aretina sy ny sisa ohatran'izay ary io zany tsy maintsy mahatonga isika hoe mijery hoe marina fa misy firenena lehibe izay mijery any Madagasikara amin'izany hoe trafic humain zany fa kosa indrindrandrindra ny fijerena ny mahalaram-pamena ny tokony sy ny zanaka malagasy zaza malagasy tena manana ny hoaviny zay ny zava-dehibe ankoatra ny sanction satria ny sanction moa dia marina fa mety ho suspendu ny financement antsika avy amin'ilay firenena anankiray na firenena maromaro na avy amin'ny pôle multilatéraux rehetrarehetra reo fa ny tena zava-dehibe tsy maintsy tandremana kosa dia ny hoe ahoana mba ahafahantsika miaro ny zo ny zaza malagasy ny zanaka malagasy mba misy hoaviny izy ireo satria raha ohatra ka mitohy zao zavatra zao dia nahirana ho anaviny firenena satria zao tokoa ny hoavin'ity Madagasikara ty